Nitsidika ny sampana pédiatrie etsy amin'ny hôpitaly be Felatanana ny vadin'ny filoam-panjakana Ramatovoangy Rajaonarimampianina niaraka tamin'ireo vehivavy ministra ao anatin'ny fankalazana ny fety Noely tahaka izao tokoa no ilaina ny fifanomezan-tanany rehetra nitondra ny tsirambo ny tanany ary nizara kilalao ho an'ireo ankizy araka izany ireto délégationna mafonja ireto. Tonga nitsidika ireo marary misy enina amby telopolo mitsabo tena ao amin'ny sampana pédiatrie ao amin'ny hôpitaly be Felatanana etsy Mahamasina Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy vadin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery sy ireo vehivavy ministra mpikambana amin'ny governemanta. Napetraka ho laharam-pahamehana tokoa ny fankahirezana ireo marary indrindra amin'izao vanim-potoana saramanitra zao. Tsy tanam-poly fotsiny fa nitondra fanomezana ho an'ireo marary ty délégationna mafonja ty. Nahitana kilalao, vatomamy sy biscuit ho an'ny ankizy, paty ary valopy solon-dranom-boankazo ho an'ny marary zany fanomezana zany. Teo ihany koa ny fitaovana ara-pahasalamana maro samihafa ho an'ny sampana pédiatrie. Navesatra dia navesatra amin'ny fandaharam-potoana Andriamatoa Rajaonarimampianina Voangy satria nitohy tany amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa izao asa soa nataony zao. Isan'izany tany amin'ny AGRA etsy Ampefiloha, hôpitaly Ambomiandra, OMI etsy Soavinandriana, Tsaralalàna, ny toby fitazana-kambotony polisy any Ambatolampy sy ny an'ny gendarmerie any Arivonimamo.